Mbola faly miaraba-tsika rehetra indray ny tenako ato anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia isorana hatrany moa ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara an'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity isika dia resaka aloha hevitra anankiray dia ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Dia hovaliantsika ato anatin'ny fandarana androany reto fanontaniana anankiroa reto dia hoe nahoana Jesosy Kristy no nohomboana teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny faharoa dia hoe nitondra inona teo amin'ny fiainantsika izay nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay. Voalohany indrindra aloha dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa isika olombelona rehetra eto ambonin'ny tany dia efa samy nanota avokoa, tsy misy marina na dia ny anankiray ary fa efa samy nanota avokoa, ary ny tambony ota araka ny tenin'Andriamanitra dia fahafatesana na fisarahana amin'Andriamanitra. Izany hoe tonga fahavalon'Andriamanitra isika, tonga mpandrafy an'Andriamanitra isika vokatr'izay fahotana nataontsika izay. Fa Jesosy koa nefa rehefa tonga teto ambonin'ny tany izy dia izy irery ihany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy nanota sady tsy nanana ota, ary Jesosy tenany mihitsy tamin'izany fotoana izany dia niteny izy hoe iza aminareo izy no efa nahita hananota. Izany hoe tsy mbola nanota Jesosy tamin'izy teto ambonin'ny tany. Dia kanefa izy tamin'izany fotoana izany dia notsarain'olona, nomeloin'olona izy, ary tamin'izany andro izany ary dia rehefa notsaraina Jesosy Kristy dia nampifidiana ny olona hoe iza no fidianareo, hoe Jesosy ve sa Barabasy izay fantatsika hoe jiolahy. Dia naleon'olona nifidy an'i Barabasy jiolahy toy izay nifidy an'i Jesosy, fa ny olona rehetrarehetra kosa nefa dia niara-niantsoantso tamin'izay fotoana izay homboy amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Kanefa Jesosy dia tsy nanao fahadisoana sady tsy nanana ota izy. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe inona ary ny antony izany fanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Inona ny antony izany nefa izy dia tsy meloka akory, tsisy fahadisoana nataony na dia ny ray aman-deha ary, fa inona no antony izay nanomboana anazy tamin'ny hazo fijaliana. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesiana toko faharoa dia ny 9:40 dia milaza hoe i Jesosy Kristy dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana mba ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Satria isika dia efa tonga fahavalon'Andriamanitra, isika dia efa tonga mpandrafy an'Andriamanitra, dia ny anomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mba handravana an'izay fandrafiana nisy tao amintsika sy Andriamanitra izay, handravana an'izay hevitra nampisaraka antsika teo amin'Andriamanitra izay. Izay no antony nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe raha tsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia tsy tonga niavana tamin'Andriamanitra mihitsy isika, fa tsy maintsy nomboana izy mba handravana an'izay hevitra mampisaraka antsika sy Andriamanitra izay. Dia andeha mbola hidirantsika lalindalina ihany mahakasika an'izay hoe tamin'ny fomba ahoana no nanatanterahana an'izay fampihavanana izay. Ny tenin'Andriamanitra any Petera voalohany toko faharoa dia ny 4:20 dia milaza hoe ary izy nitondra ny otantsika, fahotantsika tao amin'ny tenany teo ambonin'ny hazo. Izany hoe nalainy Jesosy avokoa izany ilay fahotantsika, ilay hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, dia nampidiriny tao amin'ny tenany izany ny fahotan'ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany, natsofoka tao amin'i Jesosy izany, ary noentiny teo amin'ny hazo fijaliana izany, nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Dia izay zavatra izay izany no nentin'i Jesosy Kristy, nandravan'ilay hevitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra, tsy maintsy nampidirina tao anatiny ny fahotana. Nefa izy ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nanota ary tsy nikasika ota no nataon'Andriamanitra tonga fahotana mihitsy izy nataon'Andriamanitra tonga ota tamin'ny alalan'ny nitondrany an'izay fahotana izay tao amin'ny tenany, ary izay no fomba nanapotehany Jesosy ny fahotana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana toko 9:9 hoe mba hahatonga antsika tsy ho mpanompo ny ota intsony, mba tsy ho andevo ny ota intsony isika, dia tsy maintsy nipotehany Jesosy, tsy maintsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy ny fahotantsika iray manontolo. Dia vokatr'izay izany dia lasa azosika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Faharoa manarakarak'izay ihany koa hoe inona ny vokatry ny nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny antony ihany koa izay nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatiana toko 3 ny 7:17 any hoe voaozina ozy izy izay olona rehetra miantona eny ambonin'ny hazo. Ka anisan'ny nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany dia natao tonga voaozina izy noho ny amintsika.
natao tonga voaozana izy noho ny amintsika noentiny teo ambon'ny azy fijaliana ny fanozonana mba hahatonga antsika hahazo an'ilay fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny lesona mila tsoatsika ao anatin'izany dia zao hoe ny zavatra rehetra natao tamin'i Jesosy dia tsisy kisendrasendra fa misy takalony avokoa. Izany hoe raha tonga voaozana Jesosy dia mba hahatonga antsika ho lasa voataha, satria isika ny tokony voaozana, satria isika dia efa samy nanota ary mendrika an'izany ozana izany. Dia nentin'i Jesosy nefa izay ozana izay tonga voaozana izy mba hahatonga antsika handray an'izay fitahiana avy amin'Andriamanitra izay. Ahoana ary efa vitan'i Jesosy zany izay zavatra rehetrarehetra fampihavanana amin'Andriamanitra, efa vitany koa ny fitahiana antsika efa omeny, efa vitan'izay ary efa afaka omeny, efa disponible ho antsika izay fitahian'Andriamanitra izay. Fa ahoana ny fomba andraisanao an'izay? Dia amin'ny alalan'ny finoanao an'izay asa fifanakalozana nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana izay, ary amin'ny alalan'ny fandraisanao an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy manokana ny fiainanao. Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao ny haino hatramin'ny farany dia mirary soa tahian' Jesosy tao.